Ny fefy velona zany dia fametrahana an'ireo zava-maniry manodidina ny tanimboly. Dia atao izany mba hiarovana ny nofon-tany ao anaty tanimboly sy hiarovana ihany koa ny voly ao anaty tanimboly amin'ny rivotra be loatra sy amin'ny riaka. Ny ilana ny fefy velona ihany koa zany raha ohatra ka amin'ny toerana misy dia hiarovana ny sisin'ny tanimboly mba tsy hirotsaka, indrindra ireo vao avy be iny ny orana. Izao zany antsika dia hihaino fanazavana hoe inona avy ireo karazana zava-maniry tsara atao fefy velona, dia ahoana ny fomba fametrahana azy ireny, fambolena azy ireny, dia ahoana ny fomba fikarakarana azy ireny. Tefrozia, dia fefy-tania, dia veromanitra. Adena amin'ny angady, dia sy teo araraka dia atao amin'ny sisin'ny tanimboly. Ravin'ilay fefy zany ro tetehina anaovana zezika, dia mba hiarovana ny rivotra miditra ao agnatiny. Aro avy hatrany ny voly farazana aretina mahazo ny voly izay bibikely mety hiampita hinga ao amin'ny voly io dia anisan'ny voaro ihany koa toy ny biby mpihinana voly ireny. Ny ombin'ny olona zany rehefa misy fotoana miditra ao anatin'ny tanimboly io dia anisan'ny nanimba ilay voankazo atao anatin'ny tanimboly. Fa hatramin'ny nanaovako an'io fefy velona io zany dia voaro avy hatrany ny voly, voaro avy hatrany ihany koa ireo voankazo io. Mila tandremina tsara ny karazana zava-maniry sy mba hiparitaka ny ivelany fa aty agnatin'ilay fefy velona iny. Ity ihany koa zany dia manentana an'ireo tantsaha namako izay hanao an'ity fefy velona ity satria hita ilay izy fa sady fefy no misy ihany koa ny akora ilana amin'ny zezika izay hanaovana ny fambolena sy ny ady gasy ihany koa. Zampola zany mba magnentana ny mpikambana mba hanao ilay fefy velona satria mahomby tsara ilay fefy velona. Araka ny fanazavana hitantsika teo zany, raha ohatra ka famokarana maritra no tadiavintsika dia ilaina ny fametrahana an'ireto fefy velona ireto, satria hitantsika teo hoe miaro ny zavatra volena amin'izay fotoana izay.